Efa ndresaka an'izay makasika an'izay fivorina tany Pariza ihany sika nitondra faneho-kevitra maro moa izay akon'ny fivorina izay isan'izany ny fiombonin'ny demokraty eto Madagasikara isan'ny nitondra ny fomba fijeriny tokoa Andriamatoa Maurice Peranto ho an'ity mpanao politika ity dia tsy nahasakana ny tena olana teto Madagasikara ny fisiany izay fivorina izay tanterany vola ravoavy Tsirra Kutorsson ny andinindinin-baovao. Tsy mitondra vahaolana amin'ny krizy eto Madagasikara amin'ny fanapahan-kevitra mikasika amin'ny filaminana sy fandriampahalemana izay nivoaka tamin'ny fihaonana tampony Élysée tao Paris. Io no nambaran'Andriamatoa Maurice Peranto, filohan'ny antoko fiombonan'ny demokraty eto Madagasikara na ny FIDEM, raha nanontaniana momba ny fijeriny amin'ny fanapahan-kevitra nivoaka nandritra ny fihaonana tao Paris io ity mpanao politika ity. Za tsy miteny hoe na mety na tsy mety fa zavatra fantako fotsiny tsy hitako ny zavatra tsy hitako zavatra hoentin'izany ireny résolution ireny amin'ny problème Madagasikara zany amin'ity crise misy Madagasikara ity androany. Dia antsika zany mitady vahaolana zay vahaolana mikasika aretina zay tsy aretina tsy mikasika antsika. Zay ny tena olana zany. Zany ve amahany crise eto amintsika eto androany zany vahaolana zany ve ampijanona ny risifify eto amintsika eto na ampijanona ny fanondranana bois de rose zay fantatsika rehetra fa mbola misy hatramin'izao. Tenenina fa tsisy olona mividy bois de rose tsony miverana any nefa bois de rose mbola mandeha foana matozo mandeha zany mbola misy mividy any. Zany ve vitan'ny la Frantsa anakana zany androany zavatra tsy vita nefa ombenombeny. Masadaiky ohatra ny zavatra nandalo tany Paris raha ohatra ka ny crise eto amintsika eto. Zany hoa tsy vahaolana mihitsy ary ny tena marina dia tsika malagasy ny tena tompony. Tsy tokony andeha any Paris antsika ny hazakazaka hitady vahaolana ny crise misy amintsika eto zay antsika samy malagasy any no mahatonga azy ary tokony antsika samy malagasy any no fanafodiny. Momba ny fifandraisana ara-toe-karena sy ny fandraharana indray dia nanaiky ny tokony isian'ny fiovam-pamindran'ny la France Andriamatoa Maurice Peranto. Raha amin'iny dia manaiky fa manaiky zany Frantsa fa tokony hiova ny famindran'ny Frantsa aty an'Afrika sy aty Madagasikara. Kanefa nazarina tsy zany ary mbola miankina amintsika ihany. Raha ohatra ka ny malagasy manana finiavana tokoa mpandroso any Madagasikara dia amin'izay fotoana izay ny fiaraha-miasa ny la Frantsa dia fiaraha-miasa vaovao misy vokany. Fa raha ohatra mbola ho tia-tegna sahala amin'izao malagasy ho tia-tegna hoa dia tsy hitako ny vokany. Zany ve ny ampijanona ny olona varotra isaky ny sisin-dalana za tsy dia mahatoky loatra. Arak'izany dia heverin'ity filohan'ny FIDEM ity fa finiavana avy amin'ny malagasy ihany no ahafana mampandroso ny firenena. Ary heveriny ihany koa fa ilaina ny fifandraisana avy any ivelany saingy tokony hamelanja hatramin'ny tombotsoa malagasy mitondra ao anatin'ny fifanakalozana sy fifandraisana amin'ny firenena mpiara-miasa aminy.